Betsaka ny fanadihadiana natao moa zany dia tao aorian'le nanampiana ny ministera ny fanamboaran'le plan de prévention du climat anisany nitsongaina atao dia hoe tokony sombaina ilay tsenam-barotra, sombaina ary économique ilay tsenam-barotra ary anisan'izany ny hoe fananganana agence de recouvrement any bien malaky ireny. Misy milaza fa 1 million de dollars nivery, 1000 millions de dollars nivery tamitsika. Misy miteny fa tao anatin'iny taona efatra amby folo sy roa arivo fotsiny dia efa very eo amin'ny 700 millions de dollars tsika. Zany zavatra rehetra zany fanadihadiana daholo fa ny tena zava-dehibe dia hoe ary pirenena io tokony hiverina amin'ny malagasy ny volazo amin'izao. Araka ny hitatsika teo manana ny lalantsika, manana ny fitaovana ahafahana mampanjaka mangarahara ny fitrandrahana ala. Tao amin'ny présentation teo ny fanamby ngambany amin'izao fotoana dia ny ampidirana ny tia mangarahara ity ho ataontsika hoe ofisialy ohatran'ny ataon'ny zareo amin'ny minina amin'ny ETI dia ho ampidirana ohatr'izay koa ny sehatry ny ala zany satria manana n'le fitaovantsika raha lalàna jerena ahafahana maka an'ireo recette reny sy maka an'ireo sazy reny ampiditra vola ao fanjakana fa mila tsaraina izany satria efa lany andro ny sasany. Mikasika ny firaisamonim-pirenena angamba tena zava-dehibe indrindra dia anisan'ny recommandation ny ampidirana an'izy io mihitsy ao anatin'ny constitution. Ohatran'ny hoe parti politique zao tafiditra anaty constitution dia manina moa firaisamonim-pirenena sy tafiditra anatin'ny constitution. Manaraka ao anatin'izay dia ny fahafahan'ny firaisamonim-pirenena manao ny asany, zany hoe ho enona ary koa tsy vitany hoe enona zany fa ho toteny ho raisina koa dia ho raisina ny teniny ary mena suitiny ny zavatra tenenina. Manarak'izay dia ny fahafahany mijoro any amin'ny fitsarana ny partie civile ary raha toa ka ohatra hoe marefy ny olona tokony hampiatra ny lalàna ny fitsarana dia afaka midéclencher procédure ny firaisamonim-pirenena. Izay miezaka mampanjaka an'ilay hoe redevabilité amin'ny maha société civile anay mitahaka izay redevabilité amin'ny mpitondra fanjakana dia anjara atombokay aminay izany mampafantatra ny ataontsika hoe grand public inona ny asa nataonay, inona fehi-kevitra tamin'izay nahatry ny herintaona miasana izay. Tiako ampahafantarana aminareo fa voamaly zao zay nahazo information azo lazaina hoe fiable fa misy tentative d'embarquement ny Fotsimary any avaratra any zany hoe mbola quantité DDP moa zany resahana atao anatin'izay. Ny entsiketsika fantatritsika fa réseau resaka trafika io ary anisan'ny recommandevana atao amin'ny alliance malagasy tsokevitra dia ny hoe teo économique ireo réseau ireo ary ampiaro aminy koa sazy tokony sahazazy voalaza ny lalàna tsy mila mamorona tsontsika fa misy ao anatin'ny lalàna. Information maro fa izay ny tena mahatsara n'ilay hoe fiaonantsika zao zany mba ho fantatry ny olona satria anisan'ny tsokevitra tonga tao anatin'ny prévention du climat dia hoe ampiakariny surveillance naturelle zany hoe ny vahoaka rehetra zany tokony hafantatra hoe misy an'izao zavatra zao any mba hahatonga izy tsara fa mbola mitadina information-tsika. Dia hoe chiffre exact tsy ananako an-tsaina fa ny tena anisan'ny nampalahelo anay tato amin'ny alliance malagasy dia ny fampitanay information kasika sambo lehibe anankiefatra tany avaratry Mananara saika hanondrana bois de rose nefa tsisy natao taminy.